Mitondra ny teny fiarabana indray amin'izao alina izao ao anatin'ny fandarina za malaza tompoko lahy sy tompoko vavy. Tsy ny ambamba ny tantara ny fahitany ny toetoetry ny filoham-pirenena eto Madagasikara ny gazety Le Monde Afrique tamin'ny lahatsoratra izay nisoratany Laurence Caramel izay envoyé spécial iraka manokana nalefa teto Antananarivo rehefa ny tantarany zava-misy ny 12 Jolay tamin'ny enora ariva. Ny lohateny lehibe nambarany tamin'izay de hoe Madagasikara Andry Rajoelina le maître des illusions. Izany lohahevitra lehibe izay nentiny teo amin'ny gazety Le Monde Afrique izay raha adika tsotra de hoe i Andry Rajoelina mpampianatra mampanofinofy na mampiesona araka ny filazany azy. Tao anatin'izay fanadihadiana nataon'ny Laurence Caramel izay no nilazany fa 18 volana tsy ahatapelany ny fehim-potoam-piasan'ny Andry Rajoelina izay filohan'ny Repoblika eto Madagasikara dia mampanantena ireo fampanantenana eto sy eroa izy ary tsapa nefa ny fisiany izay hoe lalipaka ny fantrana sy ny fahasaranana izay diavin'ny firenena sy ny vahoaka izay. Ratsorina de hoe la grande île s'enfonce un peu plus dans la misère. Tafalatsaka tanteraka ao anatina fantrana sy fahasaranana lalina ny malagasy arak'izany. Nitondrany ny fanazavana tao anatin'izay ny dian'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny faha 1 volana May 2024 tany Abu Dhabi. Nandritra izany moa de nisy ny fihaonana izay nikarakarain'ny conglomérat groupe Aljaber izay manana ny tanjaka ara-toe-karena raha ny Emirats Arabo resahantsika. Fantatra tamin'izany ny amin'ny hoe io vondrona lehibe ho an'ny fandrarana any amina firenena arabo io no anisany iara-miasa amin'ny fanamboarana ny tanamasoandro izay etsy tsy mahabeomby meritsy atosika nanaovana azy. Eto aloha zany de mipetraka ny fanontaniana no amin'ny hoe inona no ifamatorany ity vondrona lehibe ity amin'ny fitondram-panjakana malagasy. Hamatsy vola aminay pony maimaimpona ve izany groupe izany sa misy ny tambiny ho an'ny fanjakana malagasy sy tambiny ho an'reto groupe izay hanao ny famatsim-bola fanamboarana ny projet tanamasoandro izany. Fa ankoatran'izay dia nitondrany ny fanazavana ny amin'ireo fiakarany vidin-tsolika eto Madagasikara izay niakatra 440 isan-jato kanefa dia nomariany ny teo anivon'ity fanadihadiana nataon'ny Laurence Caramel ity ny amin'ny fiakarany vidim-piainana ka tsy fahazakan'ny vahoaka malagasy izany. De ny tantsaina tao anatin'izany ireo olana samihafa izay diavin'ny isa tokantrano ao anatin'izany fiakarany vidin'ny solika izany amin'ny alalan'ny sehampitaterana famezivezy eto Antananarivo. Ny fiakarany vidin-tsolika izay adevitra lehibe teo aloha teo ka rehefa nihaona tamin'ireo mpitatitra ny filoham-pirenena ary mba hanakomana ny fanapahan-kevitra izay resan'izy ireo ny amin'ny hoe hampiakatra arivo ariary dia naka fanapahan-kevitra andriamatoa Andry Rajoelina ary nampanantena ny ampiditra bus manodidina ny 500 ka hatramin'ny 1000 isa bus lehibe ho ampiasaina eto Antananarivo renivohitra. Mbola fampanantenana vaovao ao anatin'ny famonoana afo izay tafiditra ho an'ireo mpitatitra Antananarivo renivohitra izany. Fa ankoatran'izay ny resaka autoroute izay nikarohan-kevitra ny amin'ny fiara-miasa an'zareo Egyptiana. Ny amin'ny resaka parc solaire izay efa nampanantenana nandritry ny fotoana amin'ny fampielezan-kevitra kanefa mbola tsy totosatra amin'izao kanefa dia mbola misy izany endriky ny fampanantenana izany amin'ny alalan'ny fitsinjarana madinidinika ireo kit solaire. Kanefa raha ny tena izy dia parc solaire izay ahafahana mamatsy jiro ny akamaroan'ny malagasy no nampanantenaina fa tsy kit solaire. De ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny famatsim-bola izay rahantsika amin'ireo vondrona mpamatsy vola no mamatsy amin'izao fotoana izao ireo parc solaire ary misy miasa amin'ireo vondrona orinasa tsy miankina izay manana fifamatorana amin'ny orinasa jirama. Fa tany mahajanga ihany koa ny filoham-pirenena de mbola nanohy amin'izay fampanantenana ny fiainan'ny vahoaka izay ka ny fanamboarana trano amina tany 300 hektara indray
no nampanantenany ho an'ny mponiny ny faritany Mahajanga. Aiza ny lela volana tanterahana izany raha toa ka niodorikodina tao anatin'ny 3 taona ny kiaribola hanaovana ny projet tanamasoandro ny filohan'ny repoblika. De mitondra fampanantenana vaovao indray amin'ny alalan'ity fanamboarana tanàna vaovao ny refy 300 hektara ity. Ankoatran'izay de misy ny fampanantenana amin'ireo lalam-pirenena ny RN13 ny RN10 ny lalana makany Nosy-Beanala makany Marilambo Antanambo Manampotsy sy ireo lalana samihafa zay tsy mety vita amin'izao fotoana izao. Mangony fotsiny moa ny fampanantenana amin'ireo heverina izany fa hikarakarana an'ireo tanora amin'ny alalan'ny université sy ny fanafarana an'ireo mpampianatra vahiny ho tonga eto Madagasikara. Tsy isika intsony no mitantara ireo zava-misy ireo fa ny mpanao gazety vahiny no mahita sy mahatsapa amin'izany zava-misy izany. Ka rehefa mitantara an'izany mpanao gazety vahiny ary misy ireo notondrantsika fanazavana dia nambaran'izy ireo ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy ao anatin'izany fisondrotry ny vidim-piainana izay fa tsy zakan'ny malagasy izany. Ny fiovaovan'ny vidin'ireo entana ilaina andavanandro toy ny menaka, siramamy, vary, sira sy ny sisa no nitondrany ny fanadihadian'i Laurence Caramel atao amin'ny Le Monde Afrique ny zava-misy eto Madagasikara. De tao anatin'izay mahamenatra no nitondrana fanazavana fa misy rem-pianakaviana efa tsy misakafo atoandro intsony raha ity fanazavana tao anatin'ny lahatsoratra nambaran'ity. Dikan'izay zany tsy mihinana sakafo ara-dalàna ary na ny hena aza dia rehefa fety paka vao mba afaka misitraka izany ny malagasy. Ireo lafin-javatra nambara ireo ao anatin'ny fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety vahiny dia ahitana taratra fa tena miaina amin'ny fiainana tsy roa aman-tany tsy mbola fahita tao anatin'ny 10 taona ny vahoaka malagasy. Ary raha ny teny ny filohan'ny repoblika efa anatratra ny fahatarana ny fahasairana malagasy ny fantrana tao anatin'ny 50 taona lasa na 10 taona lasa ao anatin'ny 5 taona zay hitondrany dia vao mainka fahapotehana fahatrana ary fahasimban'ny fiainan'ny firenena no tsapa sy hita ankehitriny. Hotohizantsika ny fanadihadiana fa sombony tao anatin'ireo lahatsoratra zay nalaina izay notanterina tamintsika izay. Anjaranao vahoaka ny mandinika sy mandray ny famakafakana sy ny fandalinana fa tsy eto dia tsy isika intsony ny manambara ny zava-misy fa abaribary ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny mpanao gazety vahiny ny zava-misy eto Madagasikara sy ny toetoetra ary ny fomba ny filoham-pirenena. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompoko vavy.